Ny mpivarotra ato amin'ny Basy an, dia izao nandrasana aminy. Mandray mivantana ireo mpanjifa izy izany. Dia izy koa no mivarotra an'ireo PPN, ireo filatsika andavanandro dia mivarotra an'ireo tolotra rehetrarehetra sy izay vokatra misy rehetra ato amin'ny Basy. Anankitelo no asany. Eo amin'ny fafany ny voalohany dia inona ilay atao amin'ny fomba ahoana ny fanaovana anazy aiza isaky ny inona. Mandray mivantana ireo mpanjifa izy izany miarahaba an'ireo mpanjifa, mandray ny mpanjifa, manome ny fanazavana rehetra momba ny tolotra, mila fantany daholo hoe inona daholo ireto tolotra ireto dia hazavainy tsara amin'ny mpanjifa, manome information tsara izy izany. Mazava ho azy moa izany fa izy eo amin'ny siège no miasa isan'andro. Ny faharoa, ny ataony faharoa dia mivarotra ny PPN sy ireo tolotra ary ny vokatra rehetrarehetra. Manazava ilay entana na ny vokatra na ny tolotra amidy mandray ny vola ary manolotra ny entana. Zavatra tsotra be izany raha mpivarotra. Asa isan'andro moa izany izay. Ny fahatelo dia mampirina ny vola ary manome taratasy fanamarinana na facture. Dia soratana ao amin'ny journal de caisse izany ary omena ny facture. Miasa adiny 7 isan-kerinandro ny mpivarotra ato amin'ny Basy. Miditra amin'ny 7 aho dia mirava amin'ny 12, dia miditra amin'ny 2 dia mirava amin'ny 4. Toy izao ny fahalalana ilaina amin'izany: niveau terminal, ny haitao sy ny fitiavana sy ny talenta, tia mivarotra na manan-talenta mivarotra, mahay mandray olona, tia mandray olona, sariaka, dia mahay mikirakira ny informatika sy internet, Word, Excel, Email, Skype, Google, Facebook, Airbnb, Booking. Ataonao ny mivarotra amin'ny Basy raha ohatra ianao efa nanana traikefa tamin'ny resaka fivarotana tamina épicerie na grossiste. Raha efa nanao koa ianao ohatra traikefa tamina animatrice de vente, dia miandry anao ny Basy raha mifanaraka amin'ireo filan'ireo amin'ireo zavatra voasoratra ireo ianao. Dia arak'izay moa izany ho antsika fianakaviana izay liana ka mety hoe mbola tsy mahatratra an'io dia afaka manampy izaho. Dia misaotra ary miandry Basy.